Iverina kely isika ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana raraka ny votra moa tao anatin'ny fihaonana teo amin'ny nivon'ny gouvernemanta sy ny mpiara amin'ny ombinantoka amin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny senita dia voalaza fa tsy maintsy ho tanterahana ary tsisy ny olana tokony tsy hantanterahana izay fifidianana izay amin'ny 20 ny volana oktobra ho avy izao herinandro katroka androany tokoa isika dia anatanteraka an'izay fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany izay ny vahoaka malagasy ny senita ihany koa moa dia efa nilaza fa efa vonona ny ara-pitaovana sy ny ara-bola hoentina manatanteraka an'izay fifidianana izay aiza ho aiza kosa ny fahavonona ny vahoaka malagasy hiatrika an'izay fifidianana izay no dia hojerensika eto anatin'ity fanadihadiana nataon'ny vola ravoavy ity. Fito andro katroka mialohan'ny fifidianana tsy mitovy ny fahavonona mpifidy izay nanontaniana teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritra. Andaniny misy ny ampahana mpifidiny tsy mahafantatra ny fisian'ny fifidianana, ao ny tsy mahalala ny isan'ny kandida mandray anjara amin'ny fifidianana azy, ary ao ihany koa ny mahalala fa isy ny fifidianana ny 20 oktobra saingy mahita fa be loatra ny kandida ary hatreto dia tsy manana fanapahan-kevitra amin'ny olona hofidiana. Efa misy kandida hatreto hofidiana ve? Hatreto mbola tsy nifidiatra mbola saiko tsara raha le izy koa hita le atao izay le sary be dia be miparitaka dia ianao zany efa mba manana le soa nefa le izy le jerevako bomaly izay nakofanina manko dia izay zany mbola tsy hoe any fidy alofa le kandida mbola tsy haiko hoe ahoana izy sa izy. 20 telopolo izy igny da nifidiana lasako ny sarako io la izy nifidiana la izy fidiana sahirana misafidy ie maro loatra ela be io manko mba telo efatra izy ela be da telo. Ankilany kosa na ao ny olom-pirenena milaza fa efa vonona hiatrika amin'ny fifidianana, efa manana fanapahan-kevitra amin'ny kandida hofidiana ary efa mijery akaiky ny antota taratasy ilaina amin'izany toy ny karatry ny mpifidy sy ny kara-panondrom-pirenena. Efa vonona nakaro fa ny kara-pifidianana androany fokotany izara azy vao anatin'ny fantazana tamin'ny maraina teo dia mamonjy atika aloha izay vao mandeha makasy ny amin'ny hoe iza ny fidiana efa ao an-tsaina ilay izy fa amin'ny any fifidianana vao azo ampahafantarana vonina tsy maintsy mifidika adidy sy andraikitra ilay izy azo raha. Fa androany mbola tsy afaka naka fa latinay an-tanàna mbola tsy ampihan-tany aloha ny kara-pifidianana efa vonona ny fidy vonona mihitsy ny fidy. Efa misy kandida nitretinao ve hofidiana? Efa misy tena efa ela mihitsy. Tsy tena fantako tsara zany rehetrarehetra. Efa misy efa fantatra be hoe hofidiana. Efa misy efa fantatra. Vonona hifidy zany amin'ny 25. Tena vonona hifidy. Arak'izany herinandro katroka mialohan'ny fifidianana tsy mitovy ny fahavonona malagasy hiatrika amin'ny fifidianana. Heverin'ny mpanara-maso ny fiainam-pirenena fa maro ny ezaka fanentanana momba ny fifidianana izay tokony tanterahana eto andrenivohitra sy any amin'ny faritra ao anatin'ny herinandro mialohan'ny fifidianana izay ho toto saina ny 20 oktobra ho avy izao.